Misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Miarabanao indray avana amin'izao fotoana irahantsika omen'ny tompo zao mba irahantsika mandinika ny zavatra samihafa zay tokony hifampizarana ato anatin'ny soratra masina. Mandinika ny amin'ny fanekena vaovao tsika izany izao anio indray tsika dia andinika ny dia anao ny famotinana izany fanekena vaovao zany. Milohan'izany ry havana dia ndao hiara-bavaka tsika aloha. Andriamanitra io ao amin'ny Kristy Jesosy zay no manatona anao satria fantatra fa tao ianao nanao ny fanekena vaovao, tao aminy nanomezanao ny zavatra rehetra. Ary zany fanekena vaovao zany dia efa no hamarinanao tamin'ny raha, dia ny raha ny zanak'ondrin'Andriamanitra, raha ny Jesosy Kristy. Ary zany fanekena zany no mitondra ny fiainam-panahinay sy ny fiainanay rehetra manontolo amin'ny fiarahana aminao le tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ambarao aminay indray ary ny sitraponao anio, sotra tomponay io. Amen. Arak'izay ry havana ny fanekena vaovao no loha hevitra mbola toizantsika izany amin'izao anio zao, araka ny Hebreo 9 ny 7 ka hatramin'ny 7. Io Hebreo 9 ny 7 ka hatramin'ny 7 dia milaza fa manao fanekena vaovao Andriamanitra satria le fanekena voalohany dia ny fanekena taloha zany dia nisy tsininy. Ka le tsiny tsy tao amin'le fanekena akory ny misy azy satria sitrapon'Andriamanitra tsy misy tsiny zany, fa ny olona no nanaovana an'le fanekena no misy tsiny. Tsy le fanekena taloha mantsy mitaky zavatra ambony be sy masina be zay tsy vitan'ny herin'ny olona, dia tsy vitan'le olona ny azona sy ny alina an'le izy. Dia hoy ny teny ato amin'ny soratra masina ato hoe Hebreo 9:7 anatin'le dinihana, nefa tsy araky ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy avy tany mivoaka avy tany Egipta hoy izy, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary za kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehova. Satria tsy misy hery hitandremana le fanekena taloha, le fanekena voalohany, le fanekena taloha. Dia Andriamanitra nanao fanekena vaovao, efa nomaniny atrizay io zany. Dia io fanekena vaovao kosa zany dia natao mihitsy ao anatin'ny olona, fa tsy ary amin'ny vaty fisaka intsony. Mitovy ihany ny zavatra takiany fanekena taloha sy fanekena vaovao, tena mitovy, fa le fanekena vaovao kosa mitaky fa manome ny hery ao anaty anaovana an'ilay zavatra takian'ilay fanekena. Zay ry havana zay zava-dehibe amin'ity fanekena vaovao ity. Ary io fanekena vaovao io zany ry havako dia efa nataon'Andriamanitra ho testamenta mihitsy. Zay mahatonga an'le hoe testamenta vaovao. Ny Hebreo 9:7 andininy 15 ka hatramin'ny 17 misy an'izao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy, Jesosy zany, rehefa niaritra ny fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany, mba hazon'izay voantso ny teny fikasana dia nilova mandrakizay. Fa raha misy didi-pananana, dia raha mijery amin'ny votopety zany dia fanekena. Fa raha misy fanekena na didi-pananana dia teny foana zany, raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa mafy ny didi-pananana na ny fanekena rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory zany raha mbola velona ilay nanao azy. Fantatsika zany amin'ny fiainana andavanandro, rehefa madivadiva mahatsiaro ny ray aman-dreny hoe efa andeha hody any amin'ny tompo izy dia manomakomana izy ny didi-pananana ho an'reto zanany, ho an'reto taranany. Ity omenany anina, ity omenany zaro, ireto omenany itsy. Dia soratany iny ataony didy miafina, dia apetrany any amin'ny hotera mpitahiry an'izany. Dia rehefa maty izy dia sokafany iny,
de raha vo misokatra iny kavakina tonga de manan-kery avy hatrany araka ny lalàna ary araka ny hitsiny tonga de manan-kery avy hatrany a iny didi-pananana iny na le fanekena andresana na le atao hoe testamenta. Ka ny faneken'Andriamanitra ry havana zay efa nataony zany ao anatin'le fanekena vaovao de zao efa nataony testamenta mihitsy zany nataony didi-pananana zany hoe tsy azo ny ialana intsony satria efa maty raha teo Jesosy de tonga zany a de lasa matanjaka lay araky le voambolana nampiasainy teo hoe mafy lay fanekena mafy ilay didi-pananana tsy afaka ialana intsony na eo amin'ny lafi ny lalàna zany na eo amin'ny lafi ny hoe fahatokiana fidelité tsy afaka miala intsony Andriamanitra i Jesosy Kristy fa zay a izy ny namatitra ny tenany tamin'ny fanekena vaovao. Ary tena izany mihitsy ry havana aza tafotoana ny sofinao mena zany hoe namatitra ny tenany zany fa tena fitiavan'Andriamanitra tsika ka nasy ny antoka lehibe anakiroa de ny tenany mihitsy aloha no antoka voalohany ny matoky azy tsy miova masiny ary mandrakizay ary nataony lalàna narafiny mihitsy zany a ho didi-pananana mba tsy ialany intsony zay fanekeny zay nataony ho atsika zany ka na tsy mbatoky azy sika izy kosa tsy afaka ny andany fanekena nataony. Ary zao zay fanekena nataony zay zany a tsy azo ny ilana intsony fa manan-kery avy hatrany revo maty Jesosy Kristy tonga de manan-kery avy hatrany a ilay fanekena vaovao zay niresahany. Ary zao ry havana nitsangana tamin'ny matiny e Jesosy nilazana amitsika zany fa ny eken'Andriamanitra ny rany ho fanidinan'ilay fanekena vaovao tsy azo ovana intsony. Zay le teny hoe ity ny rako de ny amin'ny fanekena vaovao zay ratsika nyrehetra ho famelan-keliko averiko kely fotsiny sy manao famitinana zany zao fa inona kay ny votoatin'le fanekena vaovao zay tsy azon'Andriamanitra ialany intsony satria fa namatora ny tenany ary manan-kery avy hatrany amin'ny olona zay manaiky an'le izy reto anankitelo lehibe reto. Voalohany ny famelan-keliko sy ny tsy fahatsorovana intsony ny fahotana noho nylay raha efa nalatsaka io zany tsy raha ambiby intsony fa ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona izay le miantoka ny tsy fiovany le fanekena mandrakizay ka tsy tsarovana intsony ny fahotana itsika olombelona mantsy tsy matoky an'izany fitsika ny rehefa hoe ary misy olona manao azo mahay miteny sy mahatakajavatra de hoe avelako ny eloko ao fa tsy adinoko kosa ny zavatra nataonao tamiko. Amin'Andriamanitra tsy zany ny famelan-keliko. Ny famelan-keliko a de miaraka amin'ny tsy fahatsorovana intsony ny fahadisoana sy ny fahotan'le olona anankiray fa tsy hoe avelako ny eloko ao fa ny ataonao kosa de tsy de ho tsarovako mandrakizay tsy zany mbola olombelona tsy mahatakatra an'le tsy takatra le olona le fanekena vaovao matoa izy miteny tahaka zany entiny amin'ny fihetsehampony sy ny eritreriny matoa izy miteny an'izany fa raha fantany ny atao hoe fanekena vaovao de tsy misy fahatsorovana intsony ny fahotana noho ny rahan'i Jesosy efa nalatsaka. Raha mbola tsy latsaka ny rahan'i Jesosy zay nanaovana zay natao hidiny lay fanekena vaovao de tsy maninona azonao averimberina sy tsarovana ary averimberina amin'ny olona foana ny fahadisoana fa satria efa latsaka ny raha Kristy efa nidiny amin'ny fanekena na amin'ny lalan'le rany tsy tsarovana intsony ny fahotana. Zay ny votoaty voalohany. Votoatin'ny faharoa ao amin'le fanekena vaovao de zao misy fametrahana ao anaty ny fitsipika sy ny lalàn'Andriamanitra fa tsy hanivelantsony. Fametrahana ao anaty io fitsipik'Andriamanitra io zany ka tsy dadiavina lavitra be any an-danitra na hidindinana any ambanin'ny tany amin'ny fiainatsita fa ozy ny Romana 7 hoe ao ambavanao ao am-ponao ny teny efa nataon'Andriamanitra ao zany le izy le lalàna le fitsipika ary tsy zay fa misy fametrahana n'lay lalàn'ny fanahanaina ao anaty namena zany lo napetraka ao anaty ny olona ny fiainan'Andriamanitra
ao anaty satria ao anatin'ny tenin'andriamanitra misy ny fiain'andriamanitra zay no lazainy jaona toko fahenina andininy faharoa ambempolo hoe ny teny zay nazaiko taminareo de fanahy sy fiainana. Le tenin'andriamanitra zany de misy ny fanahin'andriamanitra ao anatiny ary misy ny fiainan'andriamanitra ao anatiny zany ny herin'andriamanitra de iny le fanahy masiny iny zay mampiasa n'le tenin'andriamanitra no miteraka n'le olona lasa miditra am'le fahateram-baovao de tonga olom-baovao izy de ndraisiny zany le fanahin'andriamanitra iny fanahy manana ny lalàn'ny fahavelomany zay atao ny lalàn'ny fanahinaina de iny le mitarika azy afantatra ny teny sitrapon'andriamanitra ary zao miaraka amin'ny fahavelomana sy ny herin'andriamanitra ny lay fametrahana n'lay teny lay fanahy masina ao anaty zay ny lazainy Efesianina toko voalohany andininy fa 7 sy 20 hoy ny teny manao hoe ary ny fioarany alehibe ny herin'ny Kristy ho antsika zay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany la hery zany zay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nanangany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy ao amin'ny tanany ankavanana any an-danitra. La herin'andriamanitra mihitsy zany a zay fa nampiasain'andriamanitra sy nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tamin'izy nanangana an' Jesosy tamin'ny maty de zay le herin'andriamanitra zay ko zay le apetraky ny fanekena vaovao ao anatitsika ka lasa misy hery zany ahatanterahana an'lay fanekena vaovao zay mitaky zava-masina tsy vitan'ny herin'ny olombelona zay ny filazany tsara. Ny fanekena taloha zay mifototra amin'ny lalàna de mitaky fa mijery fotsiny vita sa tsy vita fa ny fanekena vaovao taky an'io ihany fa Andriamanitra mihitsy no miditra ao anatin'ny olona de Andriamanitra no manatanteraka le takiny izy Andriamanitra ihany ka eo zany zay le herin'ny filazany tsara. Averiko zany a votoatin'le fanekena vaovao misy famelany kely ka tsy fahatrozovana intsony ny fahotana. Ny faharoa misy fametrahana ny fiainan'Andriamanitra ao anaty ny sitrapon'Andriamanitra ary misy herin'Andriamanitra natanterahana azy. Ny votoatin'ny fahatelo de zao misy fahalalana mivantana an'Andriamanitra mihitsy tsy ny asany fotsiny na ny teniny fotsiny zany na ny nataony fotsiny fa mafantatra mivantana an'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mitarika atsika amin'ny lalàn'ny fanahinaina. Misy teny mantsy zao hoe ko raha fantatrao Andriamanitra nge de tsy Andriamanitra tsony fianao mafantatra azy ry havanao eritreritra ao zany iverinao fa oentinao amin'ny lojikanao Andriamanitra fa tsy zay izy de miteny araky ny teny le fanekena vaovao nataony ao amin'ny le fanesahana le hoe Hebreo toko 9:20 hoy izy hoe ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny lalàny avy izy na anao hoe mahalala ny Jehova fa samy alalay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny fanekena vaovao no manana zany fahafahana mampafantatra an'Andriamanitra zany mivantana zay zany ka Andriamanitra no miteny fa ataony taritintsika amin'ny lalan'ny fanahy masina lalan'ny fanahinaina ahafantatra azy. Eno enge zao lazain'ny Koritianina voalohany toko 2 zao hoe 9:12 hoy izy hoe fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona afa tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany ary toy zany ko tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany fa isika tsy nandray ny fanahiny zao toy zao fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Hitanao zany fa le fanahy masina zay niraisiny zany de io no mampafantatra atsika ny zavatra rehetra ny taloha ny ankehitriny ary ny zavatra mbola ho avy ataon'Andriamanitra ny fisainan'Andriamanitra ny fanaon'Andriamanitra ny fihetsepon'Andriamanitra am'le fanahy zay efa anatinao raha teo zany ary efa nambarantsika raha teo koa zany araky ny Hebreo toko 9:20 fa na izy Andriamanitra aza de ho fantatsika mivantana amin'ny lalan'io ositra ao anaty io de ny fanahy masina.
ry havana de ao anatin'izay zany a rehefa mafantatra an'andriamanitra mivantanytsika sy ny heviny rehetra de ozy ny soratra masina hoe tsy mila ampianariny olona intsony fa zao kosa nefa nefa nambara tamin'ny farany teo zany fa ny ositra ao anatiny mampianatra voalohany fa ny soratra masina kosa zay ety ivelan'ny olona ary ampianariny mpampianatra olona mampianatra n'le soratra masina de tsy nity zay ety ivelany de mamerina fotsiny zay efa nylazain'le ositra tao anaty fa raha tsy zany tsy mpampianatra araka an'andriamanitra ny olona manana teny hafa akoatra zay nylazain'le ositra de ny fanahy masina zany zay mitarika atsika eo amin'ny marina rehetra ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany amintsika any kozy ny soratra masina tena fahasoavan-dehibe ary zany ry havana no azotsika am'ty fanekena vaovao ty fa haikay zany a tena zavatra efa no nidin'andriamanitra tamin'ny rahany Jesosy Kristy io fanekeny io ka tsy afaka iovana intsony na izy nanao an'le izy na itsika ihany ko zay niaran'le fanekena vaovao tsy afaka mitarika an'andriamanitra hiasa nivelany io fanekeny io tsika fa ao anatin'ny fanekeny io izy no miasa ary efa maty izy de nitsangana tamin'ny maty asa de hoe manan-kery avy etrany zany a io fanekena io tsy mbola angatahana amin'ny Andriamanitra mba zao re mba meo anay le zao fanahy masina mba afantaranay ny sitraponao ny soratra masina ety ivelany hoa mamerina fotsiny ihany a ny fampianaran'le ositra ao anaty ny fanekena lay fanekena vaovao no mahatonga an'izany ho tanteraka fa raha tsisy n'le fanekena vaovao a de marina tokoa ny eritreritra ao fa nofinofy ihany zany fa noho ile fanekena vaovao no lay testamenta vaovao zay nidina tamin'ny alalan'ny raha Kristy Jesosy io de io no mahatonga atsika misitraka feno an'izany zavatra rehetra zany. Ry havana arak'izay teny farany natao teo zay dia tena nataon'Andriamanitra ho testamenta ho didi-pananana ho ny soratra masina ho fanekena tsy azo ialany Andriamanitra intsony ary tsy afaka ho vatsika olombelona intsony koa ary manan-kery avy etrany satria efa maty le nanao azy ary nitsangana tamin'ny maty io fanekena vaovao io noho izany zany ny asan'Andriamanitra rehetra de miainga de ao anatin'ny fanekena vaovao io no anaovany azy fa tsy any ivelany io fa ny fakapanahantsika masy de mitarika an'Andriamanitra hivoaka an'le fanekena tsika de anytsika mieritreritra fa ahitan'Andriamanitra sy ahitan'ny teniny sy ahitan'ny fombany sy ny fiasany de atady ahita tombotsoany tena misy tokoa any am'izao tontolo zao any fa tsy zay ny hevitr'Andriamanitra ary tsy mahasoa atsika zany fa vomaika mitarika atsika ho any amin'ny fahaveresana ny fanekena vaovao zany ry havana de tena mila ny fampisehoan'ny fanahy masina sy ny fanazavany révélation mba ho fantatsika ny tena zavatra zay mba ho fantatsika sy voaraitsika zay zany votoatiny zany fanekena vaovao zany ko de tsika zany lasa am'izao fotoana zao satria efa tanteraka sy tsy azo ovana intsony io fa efa miasa raha teo ary manan-kery raha teo avy etrany a de ny finoana sisy zany an'Andriamanitra any Jesosy Kristy ao anatin'izany fanekeny zany no andrasana amitsika ny finoana no andrasana amitsika fa tsy zavatra hafa intsony ary zay rehefa mahatonga an'Andriamanitra namme atsika ny fanahy masina tamin'ny Pentekosta satria tsy ho fantatra zany zavatra ataon'Andriamanitra zany raha tsy ao ny finoana fa zao no ambaran'ny Koritiana faharoa toko fahatelo andiny fahaenina manao hoe ny fanahy fa tamin'ny fanan'Andriamanitra vela ozy izy tsy teo amin'ny azafady ny amin'ny andiny fahaenina fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona raha soratra masina fotsiny zany a dinian'ny saina sy ampianarina de mahafaty na de soratra masina aza fa tsy maintsy misy ny fanahy fa ny fanahy no mahavelona ny fanahy masina no afaka
mampianatra ny zay mpampianatra rehetra amin'ny lalan'le ositra zay fandraisiny fa tsy fandiniana ara-tsaina fotsiny ny soratra masina no matafavoaka ny hevitr'andriamanitra fa tsy ny fianarana na de mana diplôma ambony biazaka nefa tsy nandalo pentekosta zany hoe tsy nandray mifanahy masina dia lasa mamono ny fanahin'ny olona fa avy am'izay asan'ny fanahy zay no mahatonga atsika manana ny finoana araka ny romana toko 10:7 masy de hoe ny finoana de avy amin'ny tenin'ny Kristy ka le tenin'ny Kristy zany araka zany tena zany de hoe zay nampianariny ositra tao anaty de ny fanahy masina de iny miteraka an'le finoana fa inona moa ny finoana fa fantatsika fa indray mandeha any ny baiboly mame famaritana zany finoana zany a ato amin'ny Hebreo toko 1:1 hoy ny teny malagasy ny baiboly malagasy miteny azy amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fahatokina ny zavatra antenaina ny teny fototra grika nanoratana azy azonao vakina ihany koa amin'ny baiboly teny frantsay de zao ny voalaza zao ny finoana dia fanomezana tenany fanomezana nofony ny zavatra zay andrasana ho tonga tenany ny finoana de fanomezana tenany ny zavatra zay andrasana mba ho tonga tenany zany ka fanomezana tena fanomezana nofony ataovy anaty faingo miantony zany zay le avana ohatra zao a ato amin'ny Hebreo toko 1:7 de zao no voalazan'ny soratra masina Hebreo toko 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy Kristy ko no famirapiratany voninahitr'Andriamanitra sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny hoe endriky ny tenany indrindra zany hoe ny tena fitenin'ny soratra masina mihitsy zany le hoe tenany ka Andriamanitra tsy hita maso a de i Jesosy Kristy mihitsy no endriky ny tenany ny finoana zany a de manome le endriky le tenany zavatra antenaina fanomezana tenany zavatra antenaina zay zany ka io fanomezana tenany io a dia ao anatinao no anomezany an'izany ka ny anao zany de efa manandrana sy misitraka an'izany avy hatrany rehefa raisinao ny tenin'ny Kristy de iny zavatra nylazain'le tenin'ny Kristy iny de tonga tenany avy hatrany ao anatinao azay mahatonga anao mahita zavatra lehibe mahagaga satria ilay teny mihitsy zany a no miteraka an'le tenany ho ao anatinao mitovy ihany ny tapany faharoa amin'ilay famaritana ny finoana de fanehoana ny zavatra tsy hita fanehoana ny zavatra tsy hita ny fototeny am'izany de hoe seho zany hoe fampisehoana zany fampisehoana ao anatin'le olona zay zao tontolo zao tsy mahita an'izany ny hafa tsy mahita an'izany fa enao zany rehefa nandreny tenin'ny Kristy ka raisinao amin'ny finoana de aseho an'le finoana am'lala amin'ny fanahy masina ao anatinao ny tenan'le zavatra zay nambaran'le teny teo lasa miseho avy hatrany ianao zany mahita mieloha ny zavatra rehetra zay ambaran'le soratra masina ao anatinao koa ny finoana zany le avany de fanomezana tenany zavatra mbola tsy hita koa ny finoana ihany koa mameny tenany raha miverina ato am'le fanekena vaovao zany de ny finoana zay avy amin'ny tenin'ny Kristy io no manome tenan'le fanekena vaovao ka tonga zava misy tonga tenany tonga nofo ao aminao le fanekena vaovao de fa nambara lavabe teo zany inona le fanekena vaovao fa raisinao amin'ny finoana io de hitanao fa tonga tenany ao aminao zany a ary de zay no mitondra ny fiainam-panahanao de manana fanantenana mandrakariva anao satria miaraka am'le tianao ny fitiavana tsy mety levona Paoly de samy lazan'izany manao hoe fantatro zay inoko avy amin'le fanekena vaovao no mahatonga samy teny an'izany satria ny fanekena vaovao de manana zay fahafahana zay hoe mampafantatra an'Andriamanitra amin'ny fahiziny mihitsy nataony
ny teniny ny asany talohan'io ary mbola ho avy a de raha zay ny azy eo ampisehoan'lay fanahy masina amin'ny alala finoa raisinao zany de misitraka fenao n'zany votoatin'ny fanekena vaovao zany tsika ary zay ry avany zay fanekena vaovao zay zay ambaran'io Roma io Hébreu toko 9 andiny fafitoka hatramin'ny 13 zay fanresahana nandritry ny fotoana elaela zao ry avana mahereza mitomboa amin'ny fahasoavana ary mitoera mandrakariva ao anatin'izany fanekena vaovao zany fa taona nanomezan'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.